Ny resaka politika mandehandehibe amin'ny internet sy ny internet amin'ny Facebook ny fihetsiketsehana hoe ZNZ le ZNZ zany lasa fa inona moa izy teo lasa ohatrany hoe fampitahorana ary le mena mainty koa moa zany le couleur tonga de ohatrany hoe tonga de captiver-ny aingam-panahy sy ny saina zany miampy am'le l'affiche a été bien travaillée zany, a été bien faite là au moins zany on reconnaît que l'auteur de cette affiche a bien travaillé. Ary hita hoe olona mahay manao conception ny zavatra ohatran'ireny. Iny zany tsisy adihevitra iny. Lasa galvaudé hoy le zay ny terme tedaviko teo le terme le fiantsoana hoe ZNZ. Aty na inona lazaina tsara fantatritsika ary na izay zao ara tamin'ny nanao an'ny hoe tsy lasy io an'ny radio io sy ny karazany mpanapotika firenena dia marany nanontany hoe fa inona ny intérêt anareo ambadika zany sy ny karazany de jusqu'à hatramin'izao moa zany mba manontany tokoa hoe inona moa zany mba intérêt-ako tamin'ny hoe nampingana ny radio. Raha ho anahy personnellement tsy misy fa raha ho an'ny vahoaka malagasy de misy satria ary zay ny tena zava-dehibe ho an'ny olona miaina ao anatin'izany atao hoe intérêt général aloha, intérêt commun, zay vao personnel. Zava-dehibe le azon'ny malagasy satria tsy za rery no miteny fa niaina ny délestage, tsy za rery no malala fa ny probleman-drano niaina, tsy za ihany koa no mahafantatra fa tsy za irery ihany koa mahafantatra fa niaina ny vidin'ny vary, niaina ny sandan'ny vola devise par rapport amin'ny fiakatry ny vola malagasy, miasa manao lalana ny fitondram-panjakana na dia ao anatin'ny atao hoe transition raha ary ny mahafinaritra dia zao ananany bailleur de fonds fatokisana i Madagasikara. Tena zava-dehibe zay ary na eo ara ny resaka hoe problema géopolitique, eo ny sabotage ataon'ny sasany ho an'le filoham-pirenena dia azo lazaina hoe considérer Madagasikara amin'ny sehatra ara-diplomatika par rapport amin'ny taloha, satria tena lazaiko anareo fa raha ny fanasana ny filoham-pirenentsika zany no honoré-ny Dôly dia tsisy fotoana hijanonana eo Madagasikara fa de lasa foana izy mivoaka amin'ny Madagasikara. Ho hitanareo ao amin'ny 26 juin firy ny filoham-pirenena afrikanina ho avy eo anotrona amin'ny Mevomahatra ary anatrika ny fetim-pirenena malagasy ny 26 juin. Afahanareo malala fa Madagascar sont une nouvelle fois zany une question a de nouveau du moins raha fiteniny hoe mbola apika repris na iny izy teo ny toerany par rapport amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Oui c'est vrai manaiky hoe mbola mahantrotsika mbola miaditsika
il y a ce qu'on appelle la dignité. Et cette histoire de dignité, ça ne s'achète pas. Estime io men'olona anao. Ka raha olona ohatran'ny Olengiren no mandray anao, Gabon zany. Gabon anisan'ny firenena afrikanina manankareny. Ohatran'ireny Nigeria reny mandray anao. Nigeria anisan'ny firenena afrikanina manankareny. Dikan'izany, c'est pas hoe mandeha à l'aventure les filoham-pirenena, fa reny déplacement reny, à la fois calculé, ary misy objectif vraiment précis. Ka eo niverenako ary amile resaka zay da hoe misy olona mahita an'izay zavatra zay. Il y a des gens qui voient le travail, comment ça évolue, comment ça progresse, ils se disent raha tsy sakanany ty bandy kely ty, ity Michael Jordan ty, jereo le ry manao basket tonga de 3 points, 2 points io satria nanitsaka linina tokoa le ry. Kanefa tsisy taolana le izy. De ohatran'iny basket iny mihitsy nieritreretin-dralahy hoe tena mety ho tsisy taolana ny ataoko avy teo amin'ny fitondràna. Alors gamaina dian'izao, et par tous les moyens. De teneniko anareo fa miasa ny vola, ary fantatrareo hoe avaiza ny vola menga, ary iza ny tompony andraikitra ao ambadika zany. Ny antony tenenana an'izany de zao, fa ny manana sady ny sainareo vahoaka hoe mety hisy olona tsy apozonareo, tsy azonareo eritreretina, ho voasambotra ao aoriana kely ao, averiko any misy olona tsy eritreretinareo, ary tsy azonareo eritreretina ho voasambotra ao aoriana ao. Aza mieritreritra nareo hoe mpanao resaka politika nisam-borana an'le olona na hoe resaka zao, tena c'est vrai, tena resaka politika satria araky ny lazaiko anareo foana ombeny hoe io manongana fanjakana io de misy conséquences anankiroa na résultat anankiroa. Ny voalohany mireusir anao amile coup d'état ataonao dia ianao ny tompon'ny fitondrana zany, de afaka amin'ny style anao de migeste anao, de manangan-tanana anao hoe zany tompony. Ohatran'izay ny natao tamin'iny 13, 14, 15 octobre 2025 iny. Azontsika amin'ny fitondrana mahongana tsara ny vahoaka, napetraky ny vahoaka ny olony hoe ty mety aminay, de niorako tsika amin'ny menakavy satria naresy. Fa tsy fantatry ny hafa de zao, io manonga-panjakana io, c'est pas à la portée de tout le monde. Mila agencement, mila harmonie, mila caution izy io. Mila maromaro zany. Fa aloha tsy laza, satria zalahy mahay noza, tsy afenony zany, dia ary tandremo koa fa ao ny misy loko hoe zaho olo Frantsay de matoky eo daholo ny nandra rehetra. Rehefa makatia Frantsa manko misy an'ireny olo ireny de maka sary miaraka amin'ny autre personnalité de ohatran'izao de hoe zaho olon zao. Il faut se méfier, il faut s'en méfier énormément. Tant que tsy hainareo le olona miteny hoe manoana Madagasikara zay hanonga-panjakana Hongane Michael de ielao pa fa vandy zay. Ka le zenjeta zany dia démembrement na manipulation politique de atao biby fampitahorana, de lasa tokoa miboakely mandeha manao an'izy. Ny olona manao an'io dia tsy maintsy misy olona ao ambadikany, inévitablement. Vitsy ny ohatran'ny hoe ry Fleurina Kotomalala ka tsy hoe ino izy omenao 1000 € amin'ny avocat ry de 2000 € na tsy haiko 500 na 100 € de ivadika andeha amadika amin'ny vahoaka. Non, tsy raha me koa ohatranareo tamin'izany andro de fa niteny hoe misy olona neo anatin'ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina manampy atsika mahatsapa hoe
tsy mety ny zavatra ataony Andry Rajoelina e. Nisy ary nisy zany ary azoko tononona ny anaran'izany Ray Andrano rehefa manaiky le olona tonony am'izay fa maromaro misy tena anina ka le izy reny olona reny miexige matetika hoe mba miaraka aminay ohatran'izao ao na raha manampy anareo de miaraka aminareo fa tsy miaraka amin'ny Rajoelina mba tsy milaza ny ditra nataonareo mba henoko ny zavatra fa aza mitapitapotsony ohatran'izay zany ny resaka fa itony le ino tizy teo CNG de inone mercenaire politika zany tena teneko anareo fa mahasamy vadika mihitsy du noir au blanc. Andrano izy tsy tia ny Rajoelina manao an'le tolona izy de manière spontanée par revendication publique ary rahany rehetrarehetra tao fa rapitso izy manomboka fantatry ny olona am'izay izy eo amin'ny eritreritry ny politika ary manomboka rambirambisan'ny olona ny vola de tafiditra anaty mikezo ny vola de zay ny tena problemandreo bantikely reo am'izao fotoan'izao. Reo CNG reo zany misy karazany efa roapolo na ataotsika fotsiny hoe folo nefa raha ny tokony tena izy anankiray ihany ny CNZ ary maro ny CNZ akoatra n'io be fihetsika io mihetsika io zany no tsy makatò ny fihetsika ataon'ireo CNZ reo am'izao fotoan'izao ary eo mahatonga an'le renseignement mivoaka hoe avato ny sosiny miainga ianona ny tompony andraikitra amin'io review ka zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ry vahoaka malagasy miomoany ianao anakorotana de rehefa voakorotana hoe korotana ambony ambany takany tamin'ireny 7 février reny zany de constaté ny HCC koa nafahako miteny aminareo ry vahoaka malagasy tsy maintsy asorona ireo tsy parifary ao amin'ny HCC satria animba sy anapotika ny tolona ny raha nananao sy ny fametrahana zany atao hoe mieux vivre olona manara-dalàna ao Madagasikara. Ny antony nanankinana ny concertation nationale ny FFKM izay anana maro critique sy observation maromaro dia mba tsy idiran'ny fitonam-panjakana am'izay mety hoe fanapahan-kevitra ao ka lasa indray mifanendrikendrehana aveo hoe io fa manao influence amin'ny fitonam-panjakana manao an'izao téléguidé mba de nomena ny FFKM zay aloha mifazahoako azy entièrement ny fitantanana sy ny fanaovana ny concertation nationale. Fampizarako amintsika menakavy zany rehetrarehetra zany mba ahafantaranareo sahady hoe ahoana ny paysage politika amintsika mbola maro ny firongony ary tsy manaiky tsy maty voalabokivo reo tsy maintsy diovina ihany koa nefa ny tanàna aza mieritreritra hoe ianao zany efa mba nijerena fotsiny teo efa mba nitolerena ny zavatra fa ianao mbola vao mainka ianao maditra be vao mainka ianao mieritreritra ny anongana ihany ka mialatsiny raha ohatra tonga amin'ny tsotsoromamba isarahana ny zavatra sy ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ny tompony fanapahan-kevitra fa tsy fileurera fotomalala fa ifampizarana ihany zany ny zavatra miseho hoe avatony toy ny sosiny miainga ary anona ny tompony infiltration de izy reny alors de tsorona misy infiltration ary tsy taton'ny drala le réussite ny
Michael Jordan ao anatin'le fitantanana fe ahoany ty boakely ty ny tonga de manana chance be ohatran'izao ny communauté internationale miaraka aminy ka io zay e rehefa mahay mifidy mpiara-miasa aminao ianao mahay mifidy olona ianao hoe reto productif mitondra misy plus-value zaho araky ny teneniko zao hoe samy mahafantatra nareo fa zay sy fanirisoa tsy mifakahazo kanefa tsy hitako mihitsy zay kritikena amin'ny fanirisoa manao ny zavatra nazara tombo amin'ny fitondram-panjakana de izay mihitsy koa no ataoko ny andrasana angamba ny sisa de ny nationalisation madame la ministre fa aza vela fotsiny hoe anina l'izy fa za aloha de personnellement tena mety amiko ny démarche ataony miresaka Andry Rajoelina sisa any koa andrasan'ny vahoaka hoe aiza momba ny Andry Rajoelina autrement je pense que de ce côté-là si on fait une notation à 100 on est quand même à 80% de satisfaction malgré ny blabla rehetrarehetra gauche à droite zay fantatra hoe avaiza le manipulation sy ny karazana ka sampy menakavy za tsy miteny ajanony ny tolonareo ary za koa tsy miteny amin'ny fanjakana hoe aza vela tsy tolona zareo meo fahalalahana le olona manao ny heviny au contraire encadreo tsara mihitsy ara vita ny fanehoana-kevitra de mindrava amin'ny telo amin'ny efatra na ohatran'izany tsy manakorotana ny hafa dia zay ny tokony atao tsika zany tsy manao déni d'opinion zany mba fantatrareo moa re olona fa de za manao an'ity émission ty zany de mijery rétroviseur any aorina prête le camion mafy mihitsy ao aorina eo fa tsy rarahako iny izy iny midépasse aho iny za tsy ohatran'ny 80 izy hoe 50 de raraha mandefa andeha amin'ny toerana lavidavitra kely eo amin'ny 60 km miala amin'ny trano tsy moramora manao zavatra ozy ny fitenena amizay ary mikarakara koa tsy moramora manomana mikarakara satria ny tena olana de zao ty resako ty zany amin'ny 27 juin amin'le fetiny tsy hoe fety moa zany fa fotoana ifampionana amin'ny zay olona mazoto hiaraka na ifandrindan-damina ifandrinda hiara-dalana amin'ny club maika zany amin'ny resaka deja aloha think tank ozy izy le collaboratrice zay normalement tokony misy article momba atsika mandendeha any tsy mahafantatra hoe na manaratsy na manatsara fa rehefa manao antony asana journaliste tony moa de matetika maheno zavatra lo foana ka tsy fahafan'ny teneran'le article tsy fantatro fa ho atsika zay mieno de mba jereo any amin'ny tsy haiko mety africain intelligence angambany na any amin'ny le monde mba jereo kely fotoana hoa ionana amin'ny re olona azo lazaina ihany hoe voafidy na de eny ara mandovola le olona tonga ao safidina le olona hiaraka hitolona tsy hitolona fa hiara-dalana zany amitsika amin'ny zavatra zay atao amin'ny firenena ao aoriana kely na ao aoriana be eny fa na de hoe rapitso ara iny moa le lazaiko hoe
des gens qui reconnaissent être redevables vis-à-vis de notre nation, à la fois à Madagascar, à Jeanne, et là aussi où vous vivez par rapport au pays qui vous accueille, sinon votre pays d'adoption. Sinon, satria maro amin'ireny le zanakitsika teraka tamin'ireny toerany ireny, satria ny club maika tsy eto Frantsa ihany, tsy eto Europa ihany, satria misy hatrany États-Unis ny membre antsika, ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany fa au contraire fierté. Ary anisan'ny olona manana situation daholo zany ny olona miditra ao anatin'ny club maika. Je dirais très sélectif, oui certes, mais dans un premier temps. Fa tsy maintsy mba olona mba faiseur d'opinion, tsy ho enta-mavesatra ho an'ny firenena no hiara-dalana amin'ny lalana anankiray zay ho atao entina hanasoavana ny firenena. Zay zavatra iny no tenaiko hoe tsy mora ny manao zavatra, satria ianao manao an'io dia tsy mandry andro, tsy mandry alina, ary mafoy tokantrano amin'ny zavatra atao rehetra, ary mila sakrifisy ihany koa, na ara-bola na ara-tsaina. Eny fa na de hoe ny disponibilité anao ary amin'ny asanao de lasa compromis ihany koa. Ny amiko manko tsy afeniko fa ny rehefa manao zavatra zay de tena hoe manao amin'ny miezaky manao tena hoe mety sy mahafa-po, ka tsy mbola nisy zany hatreto aloha hoe événement na organisation karakaraiko nataoko nomeko olona taony ny sitrapo, taony nisy ny fandoavam-bola, ka tsy nahafa-po ny olona zay tonga teo. Zany hoe ny zavatra ataotsika zany, je ne dirais pas hoe professionnel, mais ça se rapproche. Les gens ils sont souvent satisfaits et c'est l'objectif. Ny sakafo asa atao apitsikina hoy ny malagasy zay, vita tsy natao. Ny sakafo zany eo ihany fa ny zava-dehibe de ny fifankalalatsika amin'ny fotoana io, ny fifampiresahatsika, ary ny ahafantaranareo hoe aiza tsika amin'ny zavatra atao sy ny zavatra ketrehatsika malagasy iray ketrika atsika. Amin'ny andro io tsika dia isy ny fampisehoana ny lokotsika sy ny look. Quand je dis look, c'est pas le L-O-K-O fa L-O-O-K, look in English zany no asehoantsika eo, tsy mamenatra, ary anisan'ny fitaovana tsara no ampisehoana antsika menakavy ao. Ho anareo zay tsy possible aloha hoe raha ny tri sy ny zavatra napetraka ka tsy hanana tomobile ianareo zay ho avy, zay mihitsy nanaovana 70 € mba ahafahana hoe olona manana mahiazy azy no tonga, fa tsy olona mararirary, tsy olona sahirana koa no antiararoatra zany amin'ny zavatra. Fa marina didy miandratsika amin'ny firenena tsy olona katahotra na sakanetaka, mifendrofendro no hiaraka. Rehefa miditra amin'le domaine dia za aloha mandrapatonga amin'le domaine dia lavitra ny giara ary lavitra ny arehan'ny bus ihany koa. Dikan'izany impérativement mila tomobile, mila fiara
Azo atao raha ohatra misy exception, misy olona tsy afaka mitondra tomobile no ny antony maro samihafa dia alaina amin'ny gara ary zareo, satria effectivement misy olona lavilavitra, dia atao fotoana anankiray de hoe à tel endroit zareo no alaina. Ny tena akaiky indrindra dia ny gara Plaisir Grignon, gare Plaisir Grignon, avy eo Montparnasse no maka anazy io, ary raha avy eo Montparnasse nareo maka ny train dia à peu près eo amin'ny 30 minutes eo no tonga eo Plaisir Grignon. Hanao organisation zay par rapport an'izany hoe am'izao ora no raisina eo amin'ny gara, satria misy olona tokoa tonga saina tapoka manko misy avy lavitra, dia eo no raisina asina navety zany hoe am'izao ora, de mba amin'iny kosa manendrika an'iny isika mianakavy dia mba tsy sahirana am'izay tompoko. Dia embouteillage be le lalana andeha ho any amin'le toerana ary ora sy fotoanany zao. Raha ny tena marina zany ho an'le olona miandra andra ohatra izy maheno ahy de je dois me taper 40 kilomètres encore et je serai par contre en avance, je serai là-bas à 9h30.